Sabotsy tokony ho tamin'ny efatrora maraina nivoaka ny trano fandizana tetsy tamin'ny ity namana mpanao gazety ity no niankina tamin'ny fiara iray. Ny olona tao anatin'ny fiara kosa nefa avy hatrany dia niantso mpitandro ny filaminana nefa tsy fiara vaky na kika na ihany koa nangalatra ity farany. Ireo mpitandro ny filaminana izay tonga teny amin'ny toerana kosa izay voalaza fa avy amin'ny uhira avy hatrany dia nampiakatra azy tao anaty fiara ary teo ny nanomboka ny famonoana. Tsy natsiaro tena amin'izay izy niaritra ihany aho izy niaro ny lohako tantarainanareo moa satria alefantsika amin'ny oronam-peo omaly izy efa afaka andresaka fa tamin'ny sabotsy izy aloha tena tsy afaka andresaka mihitsy fa omaly izy efa afaka andresaka dia tantara tamin'ny namana mpanao gazety izay nanatrika teo fa zaho izy efa mba niaro ny lohako ihany tao anatin'le izy fa tena mbola vomafy ihany zany hoe nitolanoro ny zandrindradra zany vo daholo tao anatiny nisy ratra ny maraina ny asabotsy iny izy nentina tany amin'ny urgence ambintsogany so mbola nandora mbola areo anatiny certificat médical dia nitenena mihitsy hoe 5 minitra ny tsy natsiarovany tena satria tsy natsiaro tena intsony io izy tsy natsiaro tena io zany natonga le polisy namerina azy teo amin'ny taratra. Zay zany le zavatra nisy eo amin'ny taratra moa zany akaiky le imprimerie fa tsy hoe tao amin'ny taratra loatra zany tsy hoe le gazety taratra loatra no tiana resana fa hoe akaiky le imprimerie niaga zany sy le teo amin'le toerana nakaniny le polisy azy dia tia ny zavatra tiako asiana fanamariana voalohany indrindra. Zavatra nitranga zany Bintsoa 900 dia tadidiny tsirava tsara ny endrik'ireo polisy izay namono azy ireo. Tadidiny tsara ihany koa ilay fiara izay niakarany fa nisy mari-pamantarana logo osytsika misy lohana tigre zany ary misy soratra hoe UIR. Le UIR io unité d'intervention rapide ny police nationale. Zao manko ny zavatra nisy rehefa nanontany ny manodidina satria maraimbe moa zany zay dia efa tonga tetỳ tany mena tamin'iny fotoana iny rehefa nanontany ny manodidina teo zany dia hoe police ny UIR ny nanao azy ary nahita le 4x4 maitsomaitso zay namatrarany nantsirava nanaovana ny famonoana azy niverina teo amin'le toerana satria somary netiny niodina kely manko tsirava zany nandritra le famonoana fa rehefa le izy tsy natsiaro teny iny amin'izay zany alohan'ny tsy atsiarovany tena aloha tsirava ny teny hoe azafady le retsy mba avereny eo amin'ny taratra raha sidrakareo azafady indrindra dia zay nitadidiny tsirava farany fa avy eo zany izy rehefa natsipy teo amin'ny taratra efa tsy natsiaro tena intsony zay zany ny zavatra nisy raha ny fitantarany zany. Izy kosa nefa dia natadidy tsara ilay logo sy ilay soratra hoe UIR tao anatiny izay teo amin'le nipetaka tamin'ny fiaran'ny polisy pirenena fa ny zavatra misy kosa nefa dia ity Bintsoa 900 io asabotsy io rehefa nanontany teto an-toerana izay teo amin'ny manodidina dia nanamafy izay vavolombelona hita teo indrindra moa zany izay namonjy amin'ny tsirava satria kosa aloha izay isorantsika erapoeran-tsaina ny nisan'le sécurité civile reny zany teo amin'ny manodidina nahita ny namerenana ny tsirava teo dia tonga dia namonjy azy. Fandratrana tsotro zao ny fihetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana ary tsy nijery ny tena zava-nisy marina akory hoy ny olavitry ny mpanao gazety. Iza ihany koa ireo izay natao anatin'ny fiara niantso ny mpitandro ny filaminana hoy ny olavitra manameloka ny zava-misy ny ekipa ny olavitry ny mpanao gazety. Fanaparaparefana sy fikasihan-tanana ninina ny namana mpanao gazety io izay torana tsy natsiaro tena ary voatery natao massage cardiaque mihitsy ny azany izay vao miverina ny ainy. Manoloana an'izay dia manameloka izahay ny fikasihan-tanana ny namana. Tokony ho fantatritsika mpitandro filaminana fa ny mpanao gazety indrindra ny mpanao gazety atsoratra dia zanaky ny alina ireo no tena manatotosany asany indray aza mety amin'ny roa maraina ireo vao mivoaka amin'ny toeram-piasany amin'ny fanatotosana ny asany izay dia mila fandaminana anatiny mila fandaminana eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny sehatra rotonta mba tsy hiverenany izany intsony. Manaraka izany fampiresaka tamin'ny lehiben'ny polisy izahay laza izy ireo efa misy ny fandraisana andraikitra ao anatin'izany ny fitadiavana fanadihadiana anatiny zany fanokafana fanadihadiana anatiny mba hitadiavana sy hamantarana ny tompona andraikitra tamin'io fikasihan-tanana io eto aloha zany dia hoe na izy teo anivon'ny OIR na izy teo anivon'ny SAIG. Ankoatr'izay dia misy ny karatra mamatianina na ihany koa ny karatra mampanao gazety izay mitaky ny fiarovana avy amin'ny mpitandro ny filaminana ka tokony ho hajaina izany. Manarak'izay tsara ianao mampafantatra an'ity karatra ity karatra na mpanao gazety izy ity. Ao anatiny misy soratra hoe laissez passer circuler librement
na ihany koa les autorités civiles et militaires sont priés de porter assistance au titulaire de la présente carte. Dikan'izany a voana tantaraka ary mivadika tanteraka ny zavantranga satria rehefa nampiseho karatra le olona na vita nampiseho karatra tsy rava tao anatin'ny fidaroana anazy a vao maika ny mifamadika tamin'izay no mitranga satria hoe mpanao gazety mpanohitra dia vao maika ny tombo ny darika nazo anazy ary tonga hatramin'ny tsy fahatserovatena sy izay teneko hoe natao massage cardiaque izay vao sitrana raha ny tokony ho izy a izay manana ny karitra io dia ampiana amin'ny fanatretisana ny asany a ary izay teneniko izay hoe mpivezivezy amin'ny alina daholo ireo olona ireo a tokony isy fandaminana hipetraka zany a ary manaiky an'izay ihany koa ny eo anivon'ny mpitandry filaminana. Raha ity fanazavana nomen'io lavitra ity dia anaraka akaiky ny raharaha izy ireo ary efa ny fampiresaka mivantana tamin'ny tompona andraikitra ny eo anivon'ny polisy pirenena. Indrindra tsara ihany koa mangataka izay ny mpitandry filaminana ny polisy zany a mba ho fatarina koa hoe iza ny tompon'ilay fiara satria raha araka ny tantarany trangatiny alin'ny sabotsy io a dia niankina tamina fiara anankiray tsy rava izay ny antony nanenjehana anazy a nolazaina fa hoe mpangalatra izy raha niankinankina tamina fiara anankiray a dia niantsona polisy dia iny fara tamina daroka tsy fahatserovatena iny izay koa mba mangataka hoe mba fataro hoe iza le olona satria raha araka ny lalàna manakiry tsisy an'izany hoe mipetraka miankinankina amin'ny fiara dia ho enjehana araka ny lalàna na hoe miendrika hodaroana na hoe olazaina ho mpangalatra tsisy pirofo mihitsy teo a tsisy preuve matériel hoe nisy entana nalainy tsy rava tao anatin'ilay fiara sady mpanao gazety raha teo tsy mpangalatra. Miantsy ny mpanao gazety rehetra noho izany ny io lavitra mba samy ho maily manoloana ny tranga tahaka izao. Iaraka hitady vahaolantsika mba indrindraindrindra ny tena tanjona dia hoe ny tsy hiverena ny tranganjary tahaka an'ireny sony amanaraka satria sady matahotra izahay lasa en danger zany mahatsiaro tsy milamina no hoe veriko hoe tsy dia tsara ny endriky ny polisy ary mino fa tsy reharehanareo mihitsy ny hoe misy manao fioara-pefy ny élément aminareo dia izay no misorana aloha voalohany indrindra tao anatin'izay fahatongavanareo izay a dia isorana sady ihany koa izay disposition raisinareo manoloana ny tsy zavatra mitranga ty. Izay moa nandraikitra izy satria ny anjarana eo zany moa dia amin'izao ka misotra amin'izao fanadihadiana izay a iza marina no diso a iny nataon'ny polisy a zay zany nampilavana ity zay ny anankiray bakilany moa maraina teo zay antso ny telefôna tany hoe rombola ny hôpitaly zandrikely ay moa efa hoe efa mivoaka izy fa tsy otsony a misy tamin'ny ordre tenazay teo mitady telefôna zay hoe ahoana ny azahoana azy dia nahazo telefôna zay a dia niantso a dia hoe ho avy aty studio ny frefm izy folo atamireka le folo eo atsiranareo ve makany zay natoravana iantso dia misotranareo moa nandrana anay a tsy misy fana mba dia tena mpiaramiasa toetsika raha nytena marina ary tady an'izay vahaolana zay no anton'le izy satria tsy tsara angamba raha hoe sanatry ny vava dia fanenjika fanenjika manzay tsy amle izy fa ny faranasa ny badiadytsika afa tsara le izy marina anao tsy mitenanao hoe tsy mandeta le police nationale le izy ary izay dia andray fipetra io moa hitatsika eo ny fivoaran'le izy ka zay zany natonga namanontany ny zandrikely efa afaka raisinayka izy a androany any amin'ny borone sady koa efa misy zavatra tiana ho atao sahady androany satria moa zay tsy afena fa efa androany zany ny misovavanay mametraka ny fitoriana tsara manoloana an'le hoe vonisiratra nahazo azy fa isorany abetsaka le fahavononana zany tiako resanao fotsiny manko monsieur le coordonnateur général misy tepakely anankiroa fotsiny zany tiako mba tsindrina raha sitraka ao indrindra fa io moa izy mbola ho resahana ihany fa efa maresaka ihany izy io
le nisy proposition zany tamin'le vonintranga le izy tamin'ny asabotsy iny tamin'ny ny antso azy zany le ny commandant adjoint ny unité d'intervention rapide UIRA zany tao aminareo de niteny izy moa hoe io moa zany tsy nazavazava teo fa nisy confusion le izy tamin'ny voalohany iza le nanao azy de aveo de izy moa zany niteny hoe io ozy tsy élément anay fa zahay rehefa sur pied zany hoe rehefa sitrany izy zay ozy voninanao identification an'le olona zany hoe atsony daholo le miasa teo le élément anay satria izy moa natadidiny sasany tamin'le olona zay namely azy zay le namono anazy tao zany zay everiko hoe c'est une très bonne initiative le izy fa za mieritreritra ihany hoe misy any angamba mety fandraisana ndraikitra azo atao avy an-tranony satria mino fa élément mbany fiahinareo zany afaka tonga de antaninareo koa izy en même temps hoe iza nanao an'izay zavatra zay satria lasa tsy tiako manko zany hiteraka confusion amitsika le izy hoe satria rehefa niantso anahy io commandant adjoint nuir io de niteny hoe zareo vao misagy ozy nanao an'io élément ny sagy ka mba tsy fanendrika ndray atsika hoe sagy sa uira mino fa afaka tonga de antanina nge izy élément ny asa tany indépendamment fa fahantsirava manao an'le identification an'le olona zany de faharoa zay mba maray aman-dreny any moa satria ny tena lehibe antsirava no mba angatahana indrindra zany hoe atreto aloha zany zay fa mba nandray anjara ihany ny orinasa zany tamin'ny fanampiana tamin'ny fitsaboana azy indrindra tamin'le izy vonentana teny amin'ny urgence any marainimbe any sabotsy iny zany fa tsy afenina fa tsy araky le orinasa zany ny conseil an'le docteur zany hoe tokony mbola manao scanner izy na IRM amiloha zany afatarana hoe satria tamin'ny voalohany izy hoe nisy tracination tao anatin'ny lohany tao de hoe tokony mba misy examen un peu plus approfondi zany zay mba angatahana hoe fiaraha-miasa aminareo hoe mba handray an-tanana autant que possible satria zay efa mba nezaka fa tsy avenina fa tsy vitanay daholo le izy zay zany tena mba tiako ny précisena raha sitraka fa io moa izy mbola teny ihany fa misy tokoa le volazona teo hoe hira sady hira efa ao daholo le many asa tamin'ny fotoana efa eo zay matonga natonera pas possible izy de mamakany izy de tsy atotany ny audition nya mitanke hoe victime zany le izy le mpianakapahaky anareo ngamba raha tonga mpanendamena nge zany raha tena marony mifampitovy ihany le izy tsy maintsy ao aminay zay ka tsy maintsy ao aminay zay efa mifampitovy ihany le izy fomba efa rehefa zay zavatra azo atao zany eritreretiko le izy ino fangatahana kely azo atao fa mba tiany tany any moa za hoe manahoana zao ny fahasalamany sandrikely am'izao Filo feto mbola misy dia de rehefa matory amin'ny alina mitena alina zao miteny tapaka ny torimaso amin'le miodina de vatsina le loaky de marary de le fanafody konkoa mankarary vavony de tsy mampahita tory amin'ny alina daholo le fanafody de reo mbola tena marary zany le sandrikely mety miovandray le izy fa mba zao de fa de mbola mafana le izy de velezina ny vy mba afahatsika mamoaka le tena marina am'le izy zay fotsiny moa mbola tsy de misy zavatra azo lasaina problème malohana ny tranga tahaka an'izao resaka hoe pavera policière mety misy ve fipetra ho raisina olona ny tranga tahaka tsy misy isika tsy misy fipetra ho raisina noko zavatra zay ny andraikitra eo amin'ny GPN tsy inonako manaramaso ny asa amin'ny police nationale indrindra asa tsy mety zay tao police nationale de tsy maintsy mari fipetra zay io zany de dossier-tera ny tena marina aloha tsy fantatro moa fa mbola hitatsika hoe zay fandeny fa ny ao aminay loha zany ny fipetra ao anatiny ao aminay de tsy maintsy isy ny fipetra raisina eo anatiny tsy maintsy raha sina ny trano resindreny io mety hoe sasy azo mbola hitatsika eo mbola hitatsika eo mbola tsy fantatra aloha fa mbola arakaraka zay zavatra misy io fa hitatsika eo fa ny azona itenenina fotsiny tsy maintsy misy fipetra raisina police nationale am'izay rehetrany tsy maintsy zay fotsiny angamba mbola manomboka tsika zao mila ankety ary ty tsy zavatra hoe moramorana kelikely izy fa zavatra goavana angety goavana ty unité anankiray zany no manao zavatra tsy mety ohatran'izany tsy maintsy andraisana fipetra le izy hitatsika eo coordonnateur ny inspection générale la police nationale commissaire divisionnaire raha Samy Arvony Martin